Miarabanao tafaraketo isika miaraka manao izao fotoana manokana vavaka izao. Ny namana Sanino maniry hoentina bavaka manokana eo amin'ny fianarany. Ary koa ny tsinjovan'Andriamanitra ny ray aman-dreniny. Mety hoenao ihany koa izany. Ho andeha hiarahana mivavaka ary isika amin'izany namantsika izany. Hivavaka sy atao. Andriamanitra, misaotra noho ny fahafahana omena ho anay malalaka ny fampivavaka toy izao. Manana namana izay ankehitriny maniry manokana ny tsinjovanao azy eo amin'ny lafin'ny fianarana. Janine ho anarany. Raha eo mahafantatra azy ianao, mahalala tanteraka ny amin'ny fiainany manontolo. Ny angatahako dia ny hanampianao azy eo amin'izany lafin'ny fianarana izany. Maniry no tafita sy ho lasa amin'ny toerana ambony indrindra izy eo amin'izany fianarana izany. Ampio izy hahatanteraka ny faniriana. Tsinjovy ihany koa ray aman-dreny izay manohana sy manampy azy. Ray masina ny fahasalamana, ny hery, ny tanjaka ary ny fitahiana dia ho amin'izany tokantrano izany. Mba hahatonga ho an'ny Janine manokana hahatratra ny tanjona ery ary hahatonga ny fianakaviana koa hanam-pifaliana sy fiadanana rehefa tratra izany tanjona izany. Mivavaka izay ho an'ireo rehetra manana antom-bavaka toy izany. Hanampy ireny olona rehetra ireny ianao ary hamany olonan'izy ireny. Mety eza ho sakaizany ianao Andriamanitra, aza mafoy azy. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery any manonona ny vavaka. Amen.